araka ny fanambatra teny amin'ny lohatenim-baovao dia mpiasa roa no misy manambana isy sambotra amin'izao no nifidirany mpiasa ny postra malagasy amin'ny fitokonana ho ny tatitry ny sendika androany. Mpiasa eo anivony ny postra malagasy ny iray raha toka eo anivony ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra ny iray araka ny fanazavana tsy ampemitra ny fitakena nefa izany amin'ny taky ny alany ministra ireo mpiasa ireo fitiaron-donisy Omega Rany Avitsonina. Mikasika ny fandrahonana ny tarika syndikaly ny information azonay dia hosamborina anankiray eto anivon'ny postra malagasy dia hosamborina anankiray ao anivon'ny ministera. Le olona nitenenina hoe hosamborina ao anivon'ny ministera dia mariako eto fa tsy nandray anjara tsy niteny tamin'ny haino aman-jery izy omaly. Dia ny olona anankiray nahazo menasy fa hosamborina dia Andriamatoa André Antsilavy Ravony Artsona le nataonareo interview omaly. Raha toa ka mbola mitoy io tolona io raha pitso dia samborim-potsiny eto ianao raha pitso maraina. Iantoboko. Tsy masike numéro tsy masike. Tsy fantatro ny feo fa lehilahy le izy amin'ny folo sasany alina. Amin'ny folo sasany alina satria ny tena moa ao anatin'ny fanomanana ny tolona dia mbola tsy matory ka izany antony anisany hoe facteur psychologique ataoko hoe andemena ny tena fa tsy mihemotra amin'izany tsika tsy mihemotra an'izany satria efa nanao voady tamin'ny postra malagasy ny tena hoe hijanona atao amin'ity orinasy ity dia na ino kitona na ino kihatra tsy maintsy totosanay amin'ny fitakianay tompoko. Androany mbola nitoy ihany anefa ny fitokona ny mpiasa ny postra malagasy nandisy aza io fampitahorana io raha ny zava-misy teny antoerana. Misa enina ireo teboka antony ny fitokona ny sendika araka ny fanazavana. Isan'izany ny fakana ny foto-drafitrasa ny postra malagasy ny fitsabahan'ny ministra amin'ny asa tsy tokony andreketany ary ny fampiasana ny volan'ny postra malagasy ho an'ny ministera. Ny ministra dia tsy mahalala sy tsy mahay ny andraikiny fa misalovana ny andraikitry ny direction générale. Ka sady ministra no teo DG no teo directeur. Ny fanerenan'ny postra malagasy amatsy volan'ny projet ministériel izay tokony ho ny ministera no amatsy vola izany dia miteraka fandaniana miopampana nefa tsy hitondra tombontsoa an'ny orinasa akory. Ao anatin'izany ny smart village ny rebranding. Fanilkiliana ny postra malagasy. Tsy ekena ny fanilkiliana sy fakana ireo trano sy foto-drafitrasa fiasan'ny postra malagasy izay voalaza lalàna mazava tsara fa fananan'ny postra. Anisan'izany ny transposta, ny espace postra izay omenan'ny privé ary ny INTP izay navadika ho IND. Ny fanambaniana ny teknisianina malagasy sy fieritreretana ny mpiasa ho tsy mahay na inona na inona. Ry zareo anie hono ka manam-pahaizana avy any an-dafy dia atao daholo izao tetika asa mambotry ny malagasy rehetra izao. Terena fotsiny ny rentable ny tetika asa izay hita fa hitondra fatiantoka ho an'ny postra malagasy. Mbola hitoram-pitso ny hetsika araka ny fanazavana. Tsy manana fahafahana na fahefana ampivarotra ny postra malagasy amin'ny sehatra tsy miankina velively ny ministry ny postra raha ny nambarany androany. Nanakana ny fananganana ny postra malagasy finansiala ho lasa orinasa SA no nataony ka mety anisany miteraka ny olana ankehitriny raha ny nambarany. Naneho ny heviny manoloana ny fisian'ny fitokonana sy fitakiana ny fialan'ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny aitao araka Ajimirindra androany teny Ivato fanadihadinary. Tsy azo atsaina mihitsy izany hoe ny postra malagasy no privatisena. Tsy azo atao nge zany. Tsy atako hoe eritreritra ahoana mety ahafahana manao an'izany ary raha ministra ny postra izay napetraka ny filolo no andeha hanao privatisation ny postra dia tsy mety mihitsy izany zavatra izany ary tsisy an'izany mihitsy. Oka nefa no fantatsika fa tany amin'ny 2019 sy tany amin'ny 2020 dia efa nisy fananganana orinasa hoe anaovana an'le poste finance SA izany hoe tena eo amin'le privatisation ary misy hatramin'ny fizarana capital amina société ivelany. Izany no tena tsy mety. Izany zavatra izany rehefa nisakanako izany hoe tsy mety mihitsy izany ary tsy izaho mihitsy sy ny miara-miasa amiko amin'izao fotoana izao no hanao privatisation amin'ny postra malagasy. Efa andalana ihany koa ny fampidirana ireo mpiasa ECD ho mpiasa-panjakana hoy ny ministra ny postra.
Iny resaka iny a dia resaka tsy marina satria misy aloha zany a reo mpiasa ECD anakenina izay efa nampidirana ELD. Ny ao ministera dia mbola misy ireo 150 zany a ECD ihany koa zay a efa eo ampanaovana azy zay. Zavatra nisy a efa nangatahako izy io tamin'ny mpitatana ny mpiara-miasa taloha, zany hoe ny DRH taloha zany, hoe mba tadiavina ny fomba anovana le ECD ou ELD na EFA fa tsy nety vita mihitsy le izy. Ary rehefa nidina ny tenako zany nijery hoe ahoana ny fomba fanaovana azy a, ary niaraka amin'le DRH vaovao dia vita ary eo ampanaovana an'ilay izy amin'izay zany a efa hita daholo ny procédure ary efa andalana zay a efa manangona andreo taratasy a reo mpiasa ECD, isy ny atao ELD, isy ny atao EFA.